raha vao mijadona ny orona tahaka an'izao eto amin'ity fahita lavitra ity a na eto amin'ity onjam-peo ity dia ny fandaharana fananganana ho amin'ny fiainam-baovao no tafiditra soamatsara atao anatin'ny fiainantsika ato atao anatin'ny tokantranontsika ato ihany koa inona moa ry havana no azahoana an'izany fiainana vaovao zany dia tsotra be araka ny fanazavana ny lesitsika teto omaly a ozy izy nyvoalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty dia ho toy izany kosa no hitsanganantsika amin'ny fiainam-baovao matiny amin'ny ota ny olona anankiray dia natao batisa ho an'i Kristy dia mitsangana ao amin'ny fiainam-baovao ho raha misy olona ho Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ny zavatra rehetra zay le hoe fiainam-baovao lasa mihitsy le tany aloha dia lasa fiainana vaovao ohatra fotsiny misy karazan'olona be lehibe mieritreritra ny tenany hoe manao la vie dia mamonjy boîte de nuit anankiray izy na mandeha miarakaraka amina vadin'olona any ananany mba manao la vie ony zany zay ny eritreretiny raha ny baiboly nefa nijerena dia zany ny atao hoe lamoro dia misy ndray mirevirevy miaraka amina namana dia misotro dia mijoka dia miteny ratsy eo dia zay ny eritreretiny hoe fanaovana la vie fa fampitehina sy faravanana eo ambadika zany fa raha te hita fiainana vaovao ny olona anankiray dia mibebaka miala ao anatin'izay fahotana izay dia ozy izy Davida mpanao salama ny salamo 2:7 sambatra ny olona zay vao avela heloko sy voasarona ny fahotany ary sambatra ny olona zay tsisy ny Jehovah heloko ary tsy misy fitaka amin'ny fanahana zany hoe ilay fiainam-baovao dia fahasambarana ao amin'ny Kristy rehefa afaka ianao tamin'ny fahotanao ka miaina amin'izay fiainana vaovao zay dia zay ianao no atao hoe sambatra dia natao hoe fiainana vaovao ary ny fiainana miaraka amin'ny Kristy a dia naverimberina teto foana manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay io moa pastera dia mamerimberina ny foana tsika isaky ny fotoana tahaka an'izao hoe misy ny atao fiainana mandrakizay fa misy ny atao fiainana be dia be zay omen'Andriamanitra ny olona anankiray nandalo tao anatina fiovam-po ao anatina fibebahana ao anatina dingany batisa dia lasa manana an'izay fiainana vaovao zay ohatraohatra zay ny lesitsika farany fa ivadika zavatra hafa mihitsika amin'ity androandroany ity ao amin'ny Genesisy 9 indray no ianarantsika dia manasanao aloha zany no tenako a iaraka sy ivavaka amiko a mialohany amakitsika ny tenin'Andriamanitra izany vavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a tena mbola mamerina foana zay ny fankasitrana sy ny fisaorana anao tamin'ny famonjena zay nataonao anay 2 taona lasa mahery tokoa zay no nanoloranao ny tenanao Jesosy a noho ny fitiavanao ny mpanota ary anisan'ny lolarana tamin'izany zay zao raha tsy teo ianao dia fahafatesana tokoa ny tambon'ny ota ary very mandrakizay zay fa nosakananao izay tamin'ny alalan'ny fanoloranao tena sahanay no miteny an'izany fa olo-bovontsy zay satria miaraka aminao Jesosy ny teninao zay amba reto dia ibitsika ho an'reto olona ireto a hitondra fiainana be dehibe hitondra fiainana mandrakizay hitondra famonjena sy ovam-po ary fanapahan-kevitra ao anatin'izy ireo Andriamanitra ny teny zay toriny eto a amin'ity andro an'ito satria na dia eo ary zany fampianarana rehetra zany dia miankina amin'ny safidiny sy miankina amin'ny fanapahan-keviny ihany koa ny amonjena azy fa tsy mba manery ny olona hovonjely ianao kanefa kosa manome sosokevitra sy manome tolotsaina ho an'ireny olon'ireny ary mitaona azy mba hiverinao ambalanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy a amen eny tompoko mirabanao pasteur Hertina tafaradalana indray tsika eto amin'ity fahita lavitra ity manona ny fiadanany tompo aminao pasteur Tovo ary dia mirabantsika menakavy ihany koa atao anatin'ny tokantrano ato pasteur eny ary tompoko Genesisy 9 ny andiny voalohany no ianarantsika raha mety hoe vahiny ianao zao mandalo eto Antananarivo a na mety sambany ihany koa vao vao mandray an'ity fandarana ity manaraka an'izao fandarana izao dia mianatra ny sekoly baiboly manontolo tsika
ka mianatra amin'ny bokyny Genesisy tsika tany amin'ny Genesisy toko voalohany tsika no nanomboka ary dia eo amin'ny Genesisy toko fahavalo tsika amin'izao fotoana izao. Ny andininy voalohany: ary Andriamanitra nahatsiara Noa mba amin'ny biby dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niara-ny toetra tamin'ny tao anatin'ny sambo fiara. Ary Andriamanitra nampandeha rivotra erany tany ka dia niena ny rano ary tampona ny loha rano lalina sy ny varavarany lanitra ka nitsahatra la ranonorana ny vatravatra avy tany an-danitra ary niena ny andalana niala tamin'ny tany ny rano ary rehefa afaka 50 am'zato andro dia efa niena tanteraka ny rano dia nipetraka teo amin'ny tendrombohitra ny Ararata ny sambo fiara tamin'ny andro fafito fafito amby folo tamin'ny volana fafito ary ny rano dia mbola niena ny andalana hatramin'ny volana fafolo tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fafolo dia niseho ny tapon'ny tendrombohitra ary rehefa afaka 70 andro dia novoan'ny ny varavarankelin'ny sambo fiara zay efa nataony dia namoaka gaoka anankiray izy ary niverimberina mandrapahatapitry ny rano mandrapaharitry ny rano tamin'ny tany iny dia namoaka voromalala anankiray izy zay teo aminy izy izany na efa kely ny rano tambony tany na tsy fa tsy hitan'ilay voromalala zay petrahan'ny faladiany dia niverina tamin'ny Noa tao anatin'ny sambo fiara izy satria mbola nisy rano tambon'ny tany rehetra ary Noa nanintsitra ny tanany ka nandray sy nampiditra azy ho ao aminy tao anaty sambo fiara. Ary mbola niandry avy-toana koa izy dia namoaka ilay voromalala tamin'ny sambo fiara indray izy dia niditra teo aminy ilay voromalala no niarivany andro ary indro nisy ravina oliva maitso teo ambavany izany no ahafantarany Noa fa efa kely ny rano tambonin'ny tany ary mbola niandro avy-toana indray izy dia namoaka ilay voromalala ary tsy niverina teo amin'ny tsony izy. Pasteur Ertiny. Ya izay teny ray izay indray pasteur zany Genesisy toko fahavalo indray no lesitsika androany. Lesona voalohany dia ny hoe eo amin'ny andininy voalohany: ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mba amin'ny biby dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay nitoetra tamin'ny tao anaty sambo fiara ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano. Andriamanitra nahatsiaro any Noa. Androantsika pasteur somary iresaka kely momba ny resaka atao hoe ozona sy fitahian'Andriamanitra. Ozona sy fahatsiarovan'Andriamanitra. Ozona sy fahatsiarovan'Andriamanitra. Misy fiainan'ny olona tena ohatrany hoe adinon'Andriamanitra tanteraka mihitsy izy. Hadinon'Andriamanitra tanteraka mihitsy izy pasteur. Satria raha nijery zao tsika n'ilay hoe niavian'ny tondra-drano pasteur, ny tondra-drano Noa raha mijery tsika ny hoe ahoana ny fomba niavian'ny ilay safo-drano Noa dia eo amin'ny toko fafito andininy faraika amby folo any avakeo pasteur. Vakitsika amin'ny anarany Jesosy tamin'ny andro fafito amby folo tamin'ny volana faharoa tamin'ny faha-eninjato taona niaina Noa tamin'izany andro zany dia nipotra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary ny ny varavaran'ny lanitra dia nisy ranonorana ny vatravatra tamin'ny tany 70 andro sy 70 alina. Rehefa tena jerenareo dia ozy izy hoe tena nisokatra ozy izy nipotra ny loharano rehetra anondraka an'izao tontolo zao zany tena hoe tonga safo-drano nisokatra ny varavaran'ny lanitra nandatraka ranonorana mampidi-doza tsy mbo ranonoram-pitahina pasteur fa ranonorana mampidi-doza no nosokafan'ny lanitra dia nisokatra koa ny loharano rehetra ary loharano lalina izay tsy mbo loharano-pitahina fa loharano mampidi-doza loharanonozina ary dia misy karazana olona pasteur mahatsiaro an'izany zavatra zany amin'izao tsika miresaka izao. Tena mahatsiaro izy hoe misy karazana loharanonozina be da be misokatra eo aminy amin'izao fotoana zao ary tena difitra mihitsy ny fiainana. Teo aloha hitan'le fiainana ohatrany mandeha tsara, hitan'le fiainana ohatrany miazakazaka tsara, ohatra milama tsara, fa misy fotoana tampotampoka io pasteur, tsy hoe tampotampoka koa akory
fa tsy fatara moa na tampotampoka na efa nomana na ohatrany eo na misy loha ranozona izany izay mivoy eo anoloana de lasa tsisy ninina mandeha intsony fa mikoainsa daholo de ohatra mifamatopatotra zany daholo ny problème rehetra mifamatotra daholo ny problème rehetra famatotra ny problème rehetra de ny vola pasteur ohatrany hoe misy vola miditra izany kanefany dia misy tsosa tsy hitanavanavana ihany keo jerinao nge zao resaka zao pasteur misy karazana olona ne mikarama izy hatrany amin'ny 3 millions de francs eniny tsy ariary fa sady tsy anana amin'ny banky trosa izy tsy ananan'olona trosa izy mahatsanganjavatra izy eo amin'ny fiainana ny zanany anankiroa azonao velona tsara izy manofatrano milamina fiainana fa misy olona lazaiko anao 3 millions par mois karaman'izy mivady reo fa milamina fiainana fa misy olona lazaiko anao mapiditra 25 millions par jour roa ihany koa ny zanany fa mapiditra 25 millions par jour fa mizaotsika miresaka zao izy miomana hivarotra trano andoavana trosan'olona 25 millions par jour zany ke pasteur vola bengy zany natoko 25 millions par jour vola be zany tsy haiko raha atao par mois zany ano any amina 750 millions par mois azonao nefa de tangoronany trosan'olona tsy mahala ny trosan'ny banky ny zanany nefa mitovy anankiroa mitovy am'le mikarama 3 millions par mois le anankiray 3 millions par mois tsy ananan'olona trosa tsy anana banky trosa milamina tsara fena mihinan-kana ohatrany olona fa ty mikarama 750 millions par mois fa mifanenjika amin'ny trosan'ny banky amina milliard trosan'olona manjana-bola eteroa iomana hivarotra trano nefa ny vola mety fa inona ny mahatonga an'ireny pasteur ny mahatonga an'ireny de zao misy loha ranonozina mibosesika be azonao loha ranonozina mibosesika izay tsy hita zay anapena anazy de io atao am'le Genesisy toko fa fito hoe rehefa andefa safodrano Andriamanitra de navoaka an'Andriamanitra mihitsy tsy ilay loha ranom-pitahina fa loha ranonozina andifitra izao tontolo zao azonao ka misy karazana olona am'izao fotoana izao manomboka mitady ny hevitra rehetrarehetra sy mipaika rehetra hiavotana fa ohatrany mahavarina pasteur fa zay ataony rehetra mikatso daholo ohatrany hoe manao dossier zany izy de ohatra miroso vita soniatsy mandalo atsy vita daholo ao anatin'ny fotoana farany mikatso dossier io mikatso io papier io de efa nandanina vola tsy toko tsy firony nefa de mikatso mividy tany ray izy mividy azao rehetrarehetra zao de mandeha efa nandanina vola be any amin'ny fotoana farany potika daholo ny zavatra rehetra raté daholo ny zavatra rehetrarehetra zay zavatra rehetrarehetra ataony de manomboka mikatso tanteraka rehefa tonga io zavatra io pasteur de tena miteny amina hoe reny atao hoe fambara loza efa miha manomboka difitra ao anaty ozona ny olona kiray ary misy karazana olona aza voatsela pasteur nisy mpianaka nanantona de zao mihitsy ary moa teny le rahalahy le zanany lahy za pasteur ozy izy mamboly 15 hectare ozy izy ny volo vary atoko fa io rehetrarehetra io pasteur tsisy nininina miangana 15 hectare zany kery pasteur tena vola be ne zany tena tsy hitako nefa pasteur hoe inona zavatra miangana aminay fa zao tsika miresaka zao izy tototra problème ao anatina olana ka za pasteur le loha ranozina ohatrany hoe le vola miditsy nefa misy aretina mikiky zany le vola mitsofoka nefa ohatrany misy intona hafahafa zany misy hery mandrava ny vola io manapotika ny vola io misintona ny makatsy de mandrava ny makatsy de bedabe ny fitobakany fa bedabe koa ny fivoahany reny atao hoe loha ranonozina pasteur de misy fotoana le olona mahatsapa tena difitra tanteraka ao anatina problème ary misy zany am'izao tsika miresaka izao pasteur izay tsy hitan'le olona intsony zay atao tsy hitan'le olona intsony zay atao za de milaza aminao raha larana bavy mijery an'ity fandarana ity misy zavatra tokony hodinianao ao ary misy zavatra tokony bebahanao ao misy zavatra tokony fonanao amin'Andriamanitra ao
misy matoy ianao mbola mareny ty fandarana ty de mbola misy famirapon'Andriamanitra tian'Andriamanitra atao amin'reto olo reto pasteur atofo fa izao anefa nafinaritra pasteur raha viarenantsika ty toko fahavalo ty ozy mivolaza Baiboly ary Andriamanitra nahatsiaro anoa mba amin'ny biby rehetra sy ny biby fiompy rehetra izay nitoetra taminy tao anatin'ny samy fiara. Andriamanitra nahatsiaro any Noa. Ny mafinaritra pasteur de zao mety nisy fotoana nanadinoan'Andriamanitra anao ny tsy nahatsiarovan'Andriamanitra anao na tsy nahatsiarovanao an'Andriamanitra ihany koa fa misy fotoana hahatsiarovan'Andriamanitra anao. Ary izao toroteny sy fandaharana izao no fotoana mangin'Andriamanitra anao ary ahatsiarovan'Andriamanitra an'ireto olo reto pasteur. Atsiarovan'Andriamanitra an'ireto olo reto hoe iverena ny tanteraka amin'Andriamanitra, hanavota n'Andriamanitra anao. Mety efa tena difitra ary tsy hitanao zay lalako mbany fa za de amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako anao hoe miantso anao ny tompo ao anatin'ity fandaharana ity, izao no fotoana ahatsiarovan'Andriamanitra anao. De hoy izy eo amin'ny andininy faharoa pasteur, ary tampona ny loharano lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ny ranorana ny fatravatra. Andriamanitra no afaka nanampina ilay loharano izay zava-doza. Andriamanitra no nanampina ilay tsy loharano pitahina fa loharano-mpandozana. Andriamanitra voalaza ny Baiboly hoe ary Andriamanitra nanampina de nitsahatra ilay ranorana mivatravatra zay nampididoza sy ilay loharano zay nampididoza. Andriamanitra no afaka manampina an'izy io. Misy zavatra tsy ho vitantsika mihitsy ne pasteur ary tsy ho vita an'ireto olona ireto nanao inona izy nanao inona ny amahana n'io problème an'io. Misy vehivavy am'izao tsika resaka izao tena hoe tena nalaza azy tena hoe mamolaka ny vadiny mihitsy izy hoe tena ny vadiko tsy maintsy folako zay tiako atao kanefa am'izao anao tena verevitra mihitsy amin'ny tokantranonao. Io zavatra tena tsy vitanao io ranabavy, Andriamanitra mila manampina azy. Andriamanitra mila manampina azy. Misy zavatra efa nampiasainao ny atodoanao sy ny fahaizanao sy ny fahalalanao ary ny fahafantaranao olona ozy ianao hoe zany tena dadany fa za milaza aminao rehefa tena verevitra ianao ka niodina ka tsy hitanao tsony zay lalako mbana tsotra ihany izy pasteur atofo. Andriamanitra no afaka manampina an'io vavarano. Andriamanitra no afaka manampina an'io loharanonozona io. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly. Rehefa Andriamanitra nanomboka natsiaro anao dia tsy mahatsiaro anao fotsiny izy hoe mitsetsetra sy malahelo anao fotsiny fa Andriamanitra rehefa nanomboka natsiaro anao dia hanao zavatra mahafinaritra io amin'ny fiainanao izay pasteur. Hamerina ny fiainanao amin'laoniny, irestaurer ny fiainanao amin'laoniny ary hanampina ny loharanonozona rehetra rehefa Andriamanitra nanomboka mahatsiaro anao zay pasteur atofo. Mazava ho azy arak'izany fanazavana zay nentinao zany pasteur Ertina fa misy tokoa ny atao hoe loharanon'ny ozona na loharanon'ny fahafatesana sy ny fandringanana sy ny fangidina tanteraka sy ny faharavana ara-fampotehana tamin'ny andro Noa dia efa nisy an'izany zavatra zany. Fa ny zavatra nahavariana koa nefa ny pasteur dia be deaibe ny tratran'izay loharanon'ny ozona sy ny loharanon'ny fampotehana zay fa ny zavatra nitranga teto amin'izao tontolo zao no nampisandratra ambony ny mpanompon'Andriamanitra zay tena niorina tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io loza io loharanon'ny ozona zay nitranga io no anisan'ny fitahiana lehibe ho an'ny Noa valy mianaka satria arakaraky ny tombon'ny rano no nahatonga ny Noa valy mianaka ny any savona ny mialasa ary miteraka famonjena ho azy izy. Zay foana ry avana tady io tsara fa eto ambonin'ny tany am'izao vanim-potoana iainantsika izao dia misy loharano anankiroa eto. Misy ny atao hoe loharano-pitahina, misy ny loharano-pitahina ary misy ny loharano-ny fanozonana. Ny loharano-ny fanozonana dia zavatra tsotra avy amin'ny fahotana zay nataon'ny olona. Zay le voalaza amin'ny Baiboly manao hoe fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay kosa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Zavatra anankiroa ohatran'izay foana le izy. Ny loharanon'ny ozona dia avy amin'ireo karazana fanompo-tsampy zay nataon'ny ray aman-drenitsika tany aloha tany na nataontsika. Zavatra mitranga moa am'izao pasteur no ny fahasahirana zay mahazo ny olona no ny atao hoe fahalafosan'ny vitim-panafody anga na ny tsy fahafahan'ny malagasy mandeha mitsabo tena any amin'ny dokotera na makany ampitan-dranomasina ohatrohatran'izany satria betsaka koa ny olona tsy mino ny fanasitranana ataon'Andriamanitra na dia alefa foana azy tony antsy tony dia tsy mahatakatra vidim-panafody izy makany amin'ny dokotera dia makany amin'ny fanompo-tsampy
dia arakaraky ny andehananao any amin'ny mpanandro any amin'ny fampotsapy any amin'ny omby azy any amin'ny dadarabe maro isan-karazany any amin'ireny mpiandro doany reny ny atao hoe fampotsapy ratsorotsika le resaka dia arakaraky ny andehananao any dia akanao fanafody kely any isotronao ranoranoko kely avy any amin'ny doany any manatitra bobo kely sy tately kely any ianao dia mitetiteteana any ny vatanao dia mitondratonra fanafody kely ianao atao anaty kalsona natao anaty lobaka natao any anaty poketra kelynao any sady mandeha mivavaka ianao misy fanafody kely modigasy kely any anatin'ny poketranao dia amin'ny alalany reny tompoko ny mahatonga lay hoe osona ary zany ane pasteur ary mahatonga le hoe nisy olona ne tao anatin'ny 10 taona dia niakatra tampoka ny fiainana tonga dia milliardaire tampoka multimilliardaire tampoka na vita trano telo 4 nanana tao fiarakodia firy nivezivezy tany ampitan-dranomasina fa amin'izao fotoan'izao mitsotsorika tena mitsotsorika farany zaingana dia angana mihitsy ary ny zavatra manahirana azy dia ty tsy hoe mitsotsorika fotsiny fiainana fa efa misy tapaka lalan-dra ao anatin'ny tokantrano efa mitongilana le ragana le ramatoa efa tsy mahateny tsony satria tantara sisa le hoe mpanan-karena satria ny antony dia zao loharanony ozina no heverinao fa nazahoanao reo zavatra anananao reo niarany aina tamin'ny kalanoro ianao kalanoro na mpanan-karena anao satria ny fitahan'ny mpanompo sampy ianao hoe manao sorona kely ohatra zao manaterako lahy kely mena kely na ohatraohatran'izany na sanatria mety efa maty akolaka aza ny zanakao na maty akolaka ny vadanao na ny fianakavinao kaikila tena tianao lasany kalanoro dia nanan-karena tampoko ianao amin'izao fotoan'izao dia zany zavatra zany pasteur tina ny mahatonga lay hoe loharano ny fanozonana kefa nidirantsika ihany le izy dia te ilaza amintsika ho anao ohatra hoe ravarava tampoka fananany reny dia tena mbola ao anatin'le ozona mihitsy ianao amin'izao fotoan'izao ravarava tokantrano tsy mahatsangana tokantrano tsy tena mety mitsangana ara-dalàna mitokantrano nareo mianakavy nareo poraitam-po ny andadanao sy mamanao efa nysaraka dia nareo poraitam-po koa potipotika daolo ny fiainana tokantranonareo zany tompoko ny atao hoe osona io aretina hitovitovizana ao anatin'ny tokantranonareo io ny atao hoe osona io fahantrana hitovitovizana nareo mianakavy io ny atao hoe osona misy ray aman-dreny nanosona ny zanany io tsy ny teny hoe na hoe ozoniko nareo fa zao ny teniny satriko nareo dia etako aikoketo foany nareo fa aza dia mandeha lavitra loatra fa raha mandeha lavitra nareo dia 5 kilometatra ihany mandeha dia misy taranaka mitangorona eo amin'le tanàna anankiray dia tsy mba misy hoe lasany ampitan-dranomasina tsy mba misy na lasany amin'ny province azy fa vokatry ilay ozona nataon'le razambe dia 5 kilometra manodidina eo zany ny atao hoe loharanony ozony zany tompoko zany ny atao hoe loharanony ozony zany io aretina mitaizataiza lava ao anatin'ny kibonao io any anatin'ny lohanao any amin'ny tenanao manontolo zany atao hoe loharanony ozony zany ary misy ihany koa loharanony ozona anankiray izay atadio tsara mahakasika ny ty ndray de resaka pino ty dia ireo pino miverin-dalana ireo olona zay niala tamin'andriamanitra efa nahalala ny sitrapon'andriamanitra de niemotra ndray de misy karazana ozony fiverenan-dalana ratsy be mihitsy metraika amin'izany olona zany ary za de manao antsoavanao mihitsy ho anao reny le mangatsitsika ho anao reny le niemotra ireny de anao mieritreritra manao hoe fa tsy mivavaka tsona zao fa milamina ny fiainako fa tsy milamina zany ny fiainanao fa lazaiko aminao miaraka amin'andriamanitra azy ianao mbola misy problème kely any ny fiainanao randray ary tsy maintsy mila an'andriamanitra ianao maika ave fa tsy hiaraka amin'andriamanitra ry havana manao antso avo atsika ho atsika zay teo hoe niemotra fa etsak'ilan'izay keo pasteur de misy ny fitahina ary zay le teneniko to za hoe noavahan'andriamanitra mihitsy noavaly mianaka tao anatin'ny loza zay nitranga de navahan'andriamanitra inoavaly mianaka matetika ao anatina olana anankiray de manavaka ny mpanompo ny andriamanitra osy izy ny baiboly manao hoe de ho hitanareo tsy vitivian'ny marina sy ny meloka de ny manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo an'andriamanitra tadio ane fa isadraka sy mesakarabidinego ane raha no ampangain'ny namany na ampangain'ny ralahany na ampangain'ny mpiara-miasa taminy fa tsy nikoka tamin'ny sarolona volamena ny Nebukadnezara de nalefa tao anatin'ny afo sy ny nafanainy mpito ozy mivolaza ny soratra masina fa hatrany anaty afo andriamanitra mbola nahatsiaro azy ary gaga mihitsy azy tena donaka mihitsy Nebukadnezara manao hoe tsy anaky telo verangareto no natsofotritsika tao ary mifatotra ka nahoana tsika ty no mahita efa da na tsy mifatotra ary le anankiray tao zanak'andriamanitra fahatsiarovana ane zany Daniela nandefaka tao anatin'ny lavaky ny liona zany liona zany mba mijerenao nyreny document reny ane fa zany liona zany tompo biby tsy misangy zany
mihinana zany ary mamiraviry zany, mpanjaka ny biby zany, ary tsy misy zava-mananaina mandalo eo an'laon'ny liona ka tsy voaviraviry zany, indrindra fa olombelona. Io olombelona io tena fihinany mihitsy io. Fa rehefa i Daniela tamin'izany fotoana zany no tonga teo amin'ireo liona zay efa tena naonareo, de nikatona ny vovon'ny liona, tsy nazotomana tampoko izy, satria izao ny antony pasteur, no tsarovanaandriamanitra i Daniela tao andavaky ny liona. Ka Andriamanitra rehefa matsiaro ny mpanompo ny pasteur Ertina de manavaka. Ndray andro ao amin'ny Isaia 7:telopolo izy tantarana mpanjaka anankiray hoe Ezeka, dia natonga ny Ezeka nozy izy Baiboly manao hoe afary ny ankonanao fa ho faty ianao, voana kansera tamin'ny tompony izy. De zao zavatra zao natonga n'izy io pasteur, rehefa nanomboka ny tombony pouvoirany Ezeka, ny ananakarena, ny anatanjaka ny fanjakana, de nisy avinavina tao anatin'ny fony, nanadino tsikelikely an'Andriamanitra izy, tsy tena mbola nanadino fa nanadino tsikelikely an'Andriamanitra izy. Ary zany natonga amin'ny Baiboly manao hoe afary ny ankonanao fa ho faty ianao. Fa rehefa nandre an'izay izy de zao ny teniny voalohany, engany ka ho tsarovanao nandehanako tamin'ny fahamarinana teo anatrehanao. Nibebaka izy, nibebaka tamin'ny fony manontolo, de niteny tamin'Andriamanitra hoe tsarovy a, satria zao pasteur Ertina tena zava-dehibe loatra zany hoe fahatsiarovan'Andriamanitra zany, zava-dehibe zany fahatsiarovan'Andriamanitra zany. Dia rehefa miteny an'izay izy de nitsaron'Andriamanitra tokoa ny zavatra nataony. Zany anie pasteur ny mahatsara an'le hoe manompo an'Andriamanitra, zany mahatsara an'le hoe manolo teny ianao amin'ny tena manao dingan'ny fibebahana atao batisa, tsaron'Andriamanitra foana any ireny. De nitsaron'Andriamanitra l'izy diosy Andriamanitra manao hoe teneno ray ary Ezeka fa ho ampiko 10 taona indray ny androny. Hitanao am'zany zay le hoe fahatsiarovan'Andriamanitra, fahatsiarovan'Andriamanitra. Ary Nehemiasy Ezra mpisorona tao anatin'ny Baiboly a, de namerimberina teny hoe tsarovy Andriamanitra amin'ny zavatra natao. Rehefa tao anatina problème, tsarovy a, de zany fahatsiarovany zany no nitranga tamin'ny hoa. Ary za milaza aminao a fa ny olona anankiray nao anaty problème sarotra ara-pasteur Ertina, nao anatina ranomaso lalina azy, nao anatina problème farany zay tena mahavery hevitra tanteraka azy, ka rehefa misy zay fahatsiarovan'Andriamanitra zay de misy lalana sokafan'Andriamanitra foana. Zany ry havana natonga ny ranomasina mena ny sokatra. Jereo tsara ny ranomasina mena ny sokatra tamin'ny andro Mosesy, no tsaron'Andriamanitra manokana i Mosesy, de noho i Mosesy de nisokatra ny ranomasina mena. Jereo tsara ny ry havany tamin'ny andro ny Elipa aminany, mosary nandritra ny 3 taona sy enim-bolana tsy fisindrano, fa ozy Andriamanitra mandeha any ianao fa nigoaka ny tendreko amelona anao, de nitondra mofo ho azy isanandro maraina atoandro hariva, de mihinana mofo foana, mofo mafana ary mofo tsy makaleo no nohaniny Elisy mpanarady azy tamin'izany fotoana zany. Ny olona amin'io tsy manananiko hoanina, fa Eliza no tsarovan'Andriamanitra. De lazako aminao fa mihinana mofo foana toy zany. Raha tansaitsika eto ny Baiboly be dia be tahaka an'izany ny tantaran'ilay vehivavy Sonemita, zay tena natahotra an'Andriamanitra, nanompo an'Andriamanitra, nanisy sopo anompon'Andriamanitra, ka na de fa antitra azy rehefa nitenen'ny Elisa mpaminany manao hoe amin'ny taona tahaka an'izao, herintaona tahaka an'izao de hiteraka zazalahy ianao, de tanteraka zany no lay fahatsiarovan'Andriamanitra. Raha lasa nambavy malala ao amin'ny tompo, raha matsiaro anao Andriamanitra de lazako aminao fa isy zavatra ngezabe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ao arinan'ity fandrenesanao na fijerenao an'ity fandaran'ity, tahaka ny tamin'ny andro Noa. Ary zay fahatsiarovan'Andriamanitra zay pasteur tsy mampilentrika ny olona anankiray fa mampisandratra ny olona anankiray a rehefa jerentsika ny Baiboly. Hoy ny voalazan'ny Baiboly eto pasteur, toko 7:1, ary Andriamanitra nahatsiaro an'ny Noa mba amin'ny bibidia rehetra. Averiko tsara, ary Andriamanitra nahatsiaro an'ny Noa. Taiza ho aiza moa Noa tamin'ny fotoana io pasteur? Noa tamin'ny fotoana io de tsy aiza akory fa tao anaty sambo fiara. Noa tsy aiza akory fa tao anatin'le sambo fanavotana. Zay efa niresantsika amin'ny rahalahy teto ombenombeny hoe io le sambo fiara io no tandindo ny famonjena. Nitsofoka tao no avaly mianaka.
tao anatina sambo fiara no avaly mianaka izay azo everina fa tao anatina tebotebo mafy any keo na tiana na tsy tiana aloha paster mampitebotebo foana ihany zany satria enao difotro zao tontolo zao difitra ao anaty rano enao anatina sambo saintsainao range paster hoe ianao fotsiny andeha mandeha sambo kely miala etsy saone rano ivongo epito saone oai sainte marie efa mampiteboteby ary firy mo vadika teo aviana sainte marie makanisaina rano ivongo betsaka neny efa sambo mivadika teo paster betsaka nefa sambo mivadika teo ohatran'izany le zavatra mitranga ianao mapita eo mazenga hoainy katsipy ary mampitebiteby maika eritserety hoe safidrano zao tontolo zao izao tontolo zao no difitra ary nandritra ny 5 volana lay sambo no savona tena 5 volana no savona teo ndraindray tena mampametra-panontaniana de hoaisytsika de ahoana de hoaizy ty direction lalatsika ty de aiza ny afarany aiza ny totony aiza ny ipetraka karaha sanatry raha tsy fipetraka tsy hivadika ave de anao zany rehetrarehetra zany mety question nipetraka tontolo taholy fa ny zavatra azo antoka fotsiny de ny hoe teo ampelatanan'Andriamanitra izy satria teo ampelatanan'Andriamanitra lay samby fiara pasteur ary Andriamanitra no namola volana io samby fiara io hanavotana azy za pasteur tena teteny mihitsy am'ireo olona mahatsiaro fefatena voavonjy izy mahatsiaro fefatena eo ampelatanan'Andriamanitra fa enao fa tena bebaka zay foana no mahatonga antsika amin'ny rahalahy pasteur manindry ny hoe ataovy azo antoka ny famonjenanao ataovy azo antoka fa ao anaty samby fiara ianao fa ino avaly mianaka natonga an'Andriamanitra nahatsiaro azy tsy tany ivelany samby fiara fa tao anatina samby fiara nyfanontaniana tsy maintsy mipetraka de ty ary tena tsy maintsy mipetraka manahoana ny fomba fanompona ho an'Andriamanitra raha enina ohatra ny mandalo onja mahery ianao zao raha eninao mandalo tafio-drivotra mafy ianao zao raha eninao mandalo ozona efa mivavaka ihany ianao mafana fo ianao mifanompona ny tompo efa mety niditra ampiandry nianatra katekomena mpandray fanasan'ny tompo diakona tsy haiko daholo inona ny toerana misy ianao nefa eninao fa misafotofoto mihitsy ny fiainanao misafotofoto ny fiainanao nefa ianao fa mba mpivavaka ihany misy aminao mijery nyty fandaranterana efa mpiandry fa tena ianao misafotofoto ny zavatra misy iainanao ankehitriny misy aminao mijery nyty fandarany ty manana andraikitra ao am-piangonana olona mafana fo am-piangonana choral lehibe choral olona manana tanakavana amin'ny paster fa ianao misafotofoto ao anaty ozona ny tokantranonao misafotofoto miakamidina any amin'ny tribonaly any amin'ny polisy zandary ny arabolanao ny asanao tena ianonao hoe faran'zay mafy ny zavatra treanao ankehitriny faran'zay mavesatra zavatra treanao ankehitriny ary mametra-panontaniana hoe aizany tany ele zao no izy raha lasianabavy ny problème pasteur de tsotra ihany tsy ny safodrano no olana fa ny olana de ny hoe ao anaty sambo fiara avenao sa any ivelany zay ny fanontaniana mila avelanao mila valinao ao anaty sambo fiara ianao sa any ivelany fa raha ao anaty tena azo antoka fa ao anaty sambo fiara zany hoe ao anatin'le planina famonjena tsara ianao zay efa ndresantsika amin'ny rahalahy omaly le hoe le famonjena tsy afaka misaraka amin'ny famonjena dia ny ràn Jesosy sy ny rano ary ny fanahy ny ràn Jesosy na ny tenin'Andriamanitra dia ny fanan'Andriamanitra ary ny rano de mibatisan'ny fibebahana ao anatina sambo fiara venao fa raha mandalo ny tafio-drivotra mandalo ny todra-drano misy ny ozona mandalo misafotofoto ny zavatra misy zao raha lasainabavy malala tsy maintsy hotsarovan'Andriamanitra ianao ndray andro any ny olona tena ao anaty valan'Andriamanitra paster ao anatin'ny koloaran'Andriamanitra ao anatina lalam-pamonjena ao anatina rafitry ny famonjena rafitra ara-dalàna izay nosokafan'Andriamanitra ny lalam-pamonjena hotsarovan'Andriamanitra olona io fa misy olona manko paster tena mety anatena tsy misy any mety anatena tsy misy satria izy de miantso an'Andriamanitra andro manalina mitady an'Andriamanitra andro manalina nefa izy tsy ao anatin'lay lalam-pamonjena tsy ao anatina sambo fiara
de manatena ary zay ny tena manahirana am'ty resam-pivavahany ty pasteur misy karazan'olona manatena nandritry ny taona maro nanatena nandritry ny taona maro nefa tena mety ho diso fanantenana nanatena fa mety tena ho diso fanantenana satria diso fanantenana anao satria tsy tafiditra anaty samfiara fa raha azonao atoko ny tena lalam-pamonjenao raha lasaina bavy malala ho tsarovan'Andriamanitra ianao ndray andro any ary io Andriamanitra io misy fotoana tsy maintsy matsiaro anao arak'le teninao tao zanak'Israely tadidio fa 300 taona handevo tao amin'ny tany Egypte ary ohatrany hoe raha fijery maha-olombelona de hoe adinon'Andriamanitra izy fa hoy ny voalazany eo amin'ny Exodosy 3 any hoe tsaroko izy tsaroko i Andriamanitra ny fanekeko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ahoavy aza ho hamonjy ny zanak'Israely amin'ny tanan'ny Egyptianina raha lasiana bavy malala Andriamanitra manana fotoanany pasteur manana fotoanany ary zay na tonga ny Hebreo laza Hebreo 4 itsika tsy mba naman'izay mihemitra ho any amin'ny fahaverezany fa naman'izay mandroso amin'ny famonjenany fanahy fa ozy ny ten'Andriamanitra tokony hanana faharetana ianareo amin'ny Hebreo 4 zay pasteur tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vita anareo sitrapon'Andriamanitra raha azonao antoka tsara fa mikoloarany famonjena anao raha lasaina bavy malala aza matahotra ianao raha ianao ohatra misy zavatra misafotofoto ny fiainanao anangana anao Andriamanitra ary ny atao hoe fahagagana pasteur ny fahagagana tena misy ny olona zay tena tsarovan'Andriamanitra tsy maintsy anehoan'Andriamanitra fahagagana efa nitantarainao teo ny tantarany Elipa aminany fa Elipa aminany na de maina azy zao tontolo zao ka tsy nisy ranonorana 3 taona sy tapatra Andriamanitra kosa natsiaro mandrakariva ny Elipa aminany efa nitantarainao teo ny tantarany Daniel fa na de natsipy tao ny davaky ny liona raha i Daniel Andriamanitra natsiaro azy foana misy zanaka ao noho izany akatoko ny vavan'ny liona ny zanak'Andriamanitra pasteur ary ny olona tena ho any an-danitra na de misy zavatra ohatra misafotofoto reto am'izao tontolo zao ho tsarovan'Andriamanitra ireo olona ireo ary zay ny mahatsara an'le hoe mifikitra amin'Andriamanitra misy karazan'olona mako pasteur de zao rehefa mety kely ny atao de ohatrany hoe hiala amin'Andriamanitra zany ny mamaky azy rehefa mba misosasosa kely ny zavatra tao midikiditra kely ny vola de be da be amin'ny olona ny hoe tsy mila an'Andriamanitra tsony fa vola ndray no ampedina tena adsokevitra zany pasteur misy olona indray ao anatin'ny fandalovana ady mamay mihitsy izy no hiala amin'Andriamanitra ao anatin'ny ady mafy mihitsy izy no hiverin-dalana hony fa tsy zakany tsony ny problème tsy zakany tsony ny olana de aloha no ny verin-dalana fa mafy loatra hony tena adsokevitra zany ao anatin'ny ady ndray ve na vo hisitaka amin'Andriamanitra ary zany no mahatonga ny fiainan'olona tena faran'izay nletika pasteur fa ino hoandray anefany araky nambara teo pasteur tafiditra tao anatin'le planiny famonjena Andriamanitra tsy nanadino azy ary ozy izy mivoalaza amin'ny Baiboly manao hoe nandefitra rivotra mahery Andriamanitra ampienan'ireo ino izy ty rano ampienan'ny rano nandefa rivotra mahery vaika Andriamanitra rira lasiana bavy malalako miaino n'ity fandarana ity za tena resy lahatra tompoko andao tapao ny hevitra andeha androso foana raha lasiana bavy na de enonao ohatra ny tady difotra aza ny fiainanao tady letika aza ny fiainanao tapao ny hevitra mbola androso foana tapao ny hevitra mbola anao sitrapon'Andriamanitra foana tapao ny hevitra anao zay mafaly an'Andriamanitra foana tapao ny hevitra anao zay sitrapon'Andriamanitra foana na inona raha tahin'Andriamanitra anao zao ka nahazo zanaka mety tsy niteraka nareo vadina ndritry ny taona maro fa nanomboka efa nitahin'Andriamanitra de nahazo azy de toy izy ny lalana fa tsy hoe nahazo zazakely nareo de adininao Andriamanitra tsy hoe nahazo tomobile de tsy atsiaro an'Andriamanitra tsony tsy hoe navita trano de efa milamina amin'ny fiainana de anadinao an'Andriamanitra iletika ihany ianao afaka fotoana foiny fa za mampahery anao ao anatin'izao fiainana mety zao indrindra voandroany mihitsy a pasteur andresaka tamina rahalahy anankiray efa nanomboka mba nilamindamina amin'ny fiainan'izy mivady nanomboka mba efa metimety manomboka efa mba misokatra daholo ny lalana de hoe amantsy an'io rahalahy io am'izao indrindra rahalahy ho amin'ny profite eo zao indrindra ianao ny miazakazaka nombony tompo am'izao indrindra fiainana efa milamindamina zao ny miazakaza han'olo tena ho an'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa nanomboka milamina amin'ny fiainana de anadinao an'Andriamanitra fa am'izao no hanararotanao andraisanao fahasoavana sy ny fitahin'ny tompo pasteur tofo fa raha ao anatin'ny
fiainana misafotofoto ianao ka azonao antoka ny toerana misy anao aza matahotra rehefa irava paster ty fotoany ty farany ty fotoany ty mba hivavaka ho an'retolo reto iretolo reto mba hivavaka ho anao raha ianao zanaka Andriamanitra nizaniza mijery nyty fandarany ty apetrao eo amin'ny écran tananao rehefa aveo eo amin'ny écran tely anao fa hitsodranao anao fa hotsarovanaandriamanitra ianao androany hotsarovanaandriamanitra ny fanoloratenanao hotsarovanaandriamanitra ny batisa ny fibebahana efa nataonao hotsarovanaandriamanitra reny volana fafinao na fafolo-karenana lohanao reny hotsarovanaandriamanitra ny fanoloratenanao ary tsy ho adinon'andriamanitra ianao raha mandalo olana ianao na ozona matsiravina na aretina atsiaro anao anatin'ny aretin'andriamanitra androany pasteur mety mandalo cancer ianao na aretina mahafoatra ny Ezeka mpanjaka Ezeka vakitsika mivanteny anao te pasteur Ezeka mpanjaka tratrana cancer ary Andriamanitra efa niteny taminy fa ho faty ianao andana farony akonanao fa hanomboka ho faty ianao afaka andro vitsivitsy ianao faty fa zao ny vavaka nataony Ezeka tsarovy Andriamanitra tsarovy ny nandehanako teo anaty anao tamin'ny fahitsy iny tsarovy ny fomba nanompoka anao de hoy Andriamanitra tsaroko zany ary aleo fa apiko 10 taona ndray ny andro iananao de niteneniny ndray Isaia aminany andana teneno Ezeka mpanjaka lazao aminy fa ho apiko 10 taona ndray ny andro ianany de nanomboka teo de misaotra ny tombo fa de nosotran'Andriamanitra Ezeka zany pasteur le fahatsiarovan'Andriamanitra tsy maintsy misy fahasoavana sy fitahina ho raisiny reto olona ireto rehefa manomboka matsiaro anao Andriamanitra melohany amara-paranantsika azy pasteur ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mety manadino ny zanan'omby va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanaka laoko ny kibony eny mety manadino izy fa iza kosa ozy Andriamanitra tsy manadino anao indro efa vitako tomboka vatsa eo ampelantanako ianao ary ny mandanao de eo anatrehako mandrakariva ny olombelona mety manadino fa ny kristianina anankiray vita fanekena tamin'Andriamanitra vita tomboka vatsa vita pakta ozytsika zany hoe tena nanao fanekena tamin'Andriamanitra na manadino anao ary ny olombelona rehetra na ny reninao miteraka anao na mipiraita-po aminao mety mpianavavaka aminao mety manadino anao mihitsy ny pasteur anao ny vadinao zay neterany fanindrinao fa za kosa ozy Andriamanitra tsy manadino anao ary zany mahatsara an'le hoe manao fanekena ao anatrehan'ny tompontsika ao anatina fibebahana ao anatina fekekeloka ary ny lehibe indrindra ihany koa de hoe lay fiovam-po sy lay finoanan'i Jesosy zay amarininao amin'ny alalan'ny batisa de tsy anadino anao velively mihitsy io Andriamanitra io zay le tenin'Andriamanitra pasteur nyvakitsika teo manao hoe rehefa nanontany an'ny apôstôly Petera ny olona tamin'izany fotoana zany de hoe inona ary nataonay rahalahy dio Petera mibebay ianareo ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny eloko areo ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanahy masina inona moa le hoe andray ny fanomezana de ny fanahy masina miaraka amin'ny fanomezana fanahy ny fitahina rehetrarehetra satria izy manao hoe ary ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo na ny lavitra na ny akaiky zany hoe miaraka amin'iny daholo ny teny fikasana tapao ny hevitra aza misalasala midiro ao anatin'ny samby fiara midiro ao anatin'ny samby fiara satria marina be le fantanina mipetraka ao teo pasteur manao hoe ny fantanina mipetraka de hoe taizy noa tamin'ny fotoana io de Andriamanitra natsiaro noa tsy salatria akory tsy hoe nanao akisitrika na ny lomano tany ivelan'ny samby fiara fa mbola ao anaty samby fiara mbola tena azo antoka mihitsy izy mianakavy ary na ny fomba ny voanino atao aza de amin'ny fomba teo ambany fitarihan'ny fanamasina satria jereo tsara ny pasteur ertiny raha namoaka n'lay vorona noa tsy vorondolo no nalefany tsy tararaka no nalefany tsy vorona mampitahotra no nalefany fa voromailala no nalefany voromailala zay endriky ny fanahy masina maneho an'lay fahatsaran'ny fanahy masina dia iny voromailala iny no nafatarany manao hoe niena ve ny rano sa nanahoana nytiana olazaina de hoe maneke ny taridala ny fanahy masina maneke ho vonjena maneke ho tonga ankohonan'Andriamanitra maneke anapa-kevitra hiala ny fanaon'izao tontolo zao de raisy Jesosy ho ao am-ponao fa ambarantsika eto foana manao hoe tonga Jesosy mba nanany olona fiainany sady ananany be dehibe fa ny devoly kosa tsy ho avy raha tsy amono angalatra animba tianao izy ary miandranao raha lasana bavy eny pasteur mba hivavaka ho anao zay ity fandarana nyteny mba atsiarovan'Andriamanitra no fantatra mihitsy fa misy amitsika tena anatina misafotofoto pasteur ary miandry ny hoe rovina voiena ny rano
rovina vo ikatona ny loharanon'ozona ny voalazan'ny baiboly teo pasteur dia zao nakaton'Andriamanitra aloha le loharano lalina dia natsahatra Andriamanitra le ranonoram-batravatra mampididoza avy any an-danitra dia zay vao nihena tsikelikely le rano rehetrarehetra. Ny vavaka ho ataontsika androany pasteur dia zao ho tapenana aloha ny loharanon'ozona rehetra. Loharanon'ozona na ny avy any ambany na ny avy any ambony. Misy amin'ireo ozon'ireo manko pasteur avy any amina ray aman-dreny tany aloha na ny razambe-anao tany aloha na mety vokatry ny fahotanao androany amin'ny anaran'i Jesosy miteny aminao. Mibeba ianao mangatany taridala ny tompo dia mifona ianao amin'Andriamanitra dia andao ho tapahantsika ny ozona rehetrarehetra. Aorianan'izay dia angatakitsika rehefa tampona ny loharan'ozona pasteur ahenan'Andriamanitra amin'izay ireo problème ireo. Ahenan'Andriamanitra amin'izay olana io mandra-patongana ho amin'ny fahazavana tanteraka. Raha mety aminao mety eto ambony fandrina ianao mety ambony seza tsy haiko na iza ny toerana misy anao mianaraka an'ity fandarana ity arao zao vavaka izao akipimo masonao asandrato ny tananao akavanana fa hivavaka ao anao dia arao zao vavaka izao avereny zao Jesosy io fantatra fa ty ahy ianao mandray ahy ianao na ianao zany teninao zany androany ao anatin'ny fiainana misafotofoto tompo nefa mino androany fa mandray ahy ianao mamela ny eloko ianao hitanao Jesosy zao fiainako zao mila fahatonina tompo mila fahatonina tompo mila fahatonina tompo tsarovy androany tahaka na tserovanao annoa tompo dia tsarovy a Jesosy io mamelany eloko rehetrarehetra androany a tompo dia manampina ny loharanon'ozona rehetra eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy tapeny Jesosy zay loharanon'ozona rehetra mahatonga ny fiainan'ny akonako ny fiainako arabola ny fiainako arakasy ny ara-pitiavana misafotofoto ankehitriny tapeny Jesosy ireo loharanon'ozona ireo tapeny Jesosy ireo loharanon'ozona ireo ary vonjeo sy afao a tompo vonjeo sy afao a Jesosy afaka manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy a Jesosy rava ny asana devoly rehetra amin'ny fiainako rava ny loharanon'ozona rehetra amin'ny fiainako ho afaka manomboka androany amen. Mino fa zay vavaka anaranao zay dia anampinareo loharanon'ozona rehetrarehetra eto mpamaranana dia mbola hivavaka indray ny tenako anao ny angatahako aminao atao tokantranao dia manolora tena tena enao amin'ny tompo etapa-kevitra tompo hitsofoka ao anaty samby fiara mitenena amin'i Jesosy tapa-kevitra Jesosy an'olo tena ho anao tsy anjeny ny androko lava intsony aho tsy andeha mirendrarendra sy ny fahotana sy ny adalana intsony aho tapa-kevitra tompo hanompo anao hanaraka anao aho raisao Jesosy eo ampidiro anaty samby fiara tiako ianao raha anao an'izany vavaka izany fa za kosa hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao za mino riavana fahorinan'ity vavaka ity iena io ranonorana io iena ny orana iena ny rano azafady ireo rano mandifitra ny fiainanao ireo ranondoza izay mampididoza anao zay mampadifitra mahatonga ny fiainanao tena ho difitra rehefa mitady iletika ao anatin'ity vavaka ity ahenan'Andriamanitra tanteraka io hivavaka ao anao mivavaka tompo ho an'ny retora lasianam-pavy-pijery fahita lavitra ireto fantaro Jesosy fa misy amin'izy ireo efa tena misafotofoto ny fiainany ny lozam-bady ny vola tsy misy ny karama tsy misy ny anina kohanina ifampitedavana ny tompotrano mandroaka ny ansasany ny ekolazy tsy volo trosan'olona manenjika
misy tena tapodalaka le satria tototsy na ozona difotra ao anaty ozona ny fiainany ary tena verevitra total verevitra tanteraka hoe inona no atao aizany tany ale inona ny dingana ho atao sy tena very izy tompo nefa androany izy narendre fandarana androany reny dia nampianatra azy ianao nampianatra azy ianao fa mila manolo tena ho anao izy tsarovy Jesosy misy vehivavy eto tena tsisy matsiarotsony izy adinony rafozany adinony ray aman-dreniny ny piraitapo azy tsy miraraha azy latsainy manodidiny izy ny vadiny koa nandositra tena onjonjony izy samyrery ary tsisy mpatsiaro izy mieritreritrany amony tena Jesosy eo sanatry ny vavany izany fa amitiany io tira manaraka nyty fandarana ity izy atsiaro azy ianao am'izao andro alina izao atsiaro azy ianao am'ty maraina be ty atsiaro azy ane ianao Jesosy ary tsy anadino azy ianao izao no fotoana navotanao azy taky nanavotanao any Noa taky natsiarovanao any Noa no atsiarovanao azy manomboka androany na inona fahotany ninona elony dia hodiovinao amin'ny rahanao izy Jesosy eo raiso ny fanoloran-tenany raiso ny fanapahan-keviny dia hotahinao izy tompo ao ambadika izao tenin'Andriamanitra izao misy sotra Jesosy eo hotahina amin'ny lafiny rehetra izy amen pasteur fa dia izay ny fandarantsika androany ity raha anankiray mahafinaritra ty hoe raiso ny fiainako anjakao ka masiny tompo anao no amaranantsika amin'ny rahalahy azy sy mba hiaraka hira amin'reto olona iretintsika na dia somary mivalambalana ihany ary le hira tsy maninona fa dia ataontsika mifotsika rehetra le izy pasteur mametraka ny veloma mahafinaritra ho amintsika ho amin'ny raha-pitso indray veloma tompoko